ry hava malala ao amin'ny tompo. Raha mare izany feona trompetra izany ianao dia mino aho fa tsapanao fa ho avy ny fotoana izay anenona trompetra satria ho avy Jesosy. Voasoratra mazava tsara ao anaty Baiboly izany. Ka tokony hiomana isika isan'andro isan'andro. Izara fijoroana vavolombelona aminao ahako. Noho avy amin'ny fitiavan' Jesosy Kristy avy any Nazareta, mba hampahery anao, mba hampiomana anao, satria mila isika indraindray fanairana, mba tsy hatory amin'izao tany fandalovana izao. Efa maro ihany ny fijoroana vavolombelona nataoko ato amin'ny video, satria betsaka ny zavatra izay aseho an' Jesosy sy zavatra izay ataon' Jesosy amintsika olony rehefa manana an' Jesosy tsika ary efa manaradia azy marina amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ka ny zavatra ataony amintsika dia fahagagana tsy takatra heverina ary koa ao amin'ny ankonantsika ihany raha mino ianao. Anio dia hijoro vavolombelona aminao hitantara ny zavatra naseho an'ny Tompo tamin'ny Zanakovavy ary koa ny tenin'ny Tompo tamin'ny Zanakolahy. Efa niteneniko tamin'ny video hafa ihany fa matoa izahako no manao ny fijoroana vavolombelona an'izy ireo dia ireo zanakomenadahy ireo mety izy vazaha izy ireo ka tsy mahay miteny gasy firy izay no natongay hisolo toerana an'izy ireo amin'izay zavatra tian'ny Tompo ampitaina ho antsika tsirairay avy mba hampaherentsika. Ary ao aorianan'ny fijoroana vavolombelona dia misy verse foana omen'ny Tompo hanamarinana izany. Alohan'ny tantaraiko azy dia aleo aloha tsika hivavaka hanome voninahitra an'Andriamanitra ary angataka ny fanahy masina hiteny amin'ny alalako. Hivavaka isika tompoko. Ray malala sotranao izay no ny fitiavanao sy ny famindramponao, satria mbola velonaina izahay ka natratra izao andro anio izao. Sotranao izay Jesosy no ny fitiavan-dehibe sy ny famonjena izay natolotra ao anay. Ary mandraka kehitriny Jesosy dia miteny aminay foana ianao, aminay izay miaino anao, aminay izay mankatoa anao, aminay izay mandeha araka ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Jesosy. Sotranao Jesosy, ka oka ianao fanahy masino ny teny amin'ny alalako, satria zavatry ny lanitra no asehonao anay ka ny voninahitra ny dia ho anao ireriany. Aleluia. Amen. Tamin'ny 5 volana olasa teo ny après-midi zany dia niteny tamiko Zanakovavy hoe mama anao lasesta kely tsy mba fataony nefa n'izany, fa nahagaga tamin'ny fotoana io hoe atory kely aho ozy izy. Dia noho aveo noho efa nifoy izy dia gaga izy satria natonga anazy natory kely ny après-midi zavatra tsy fataony akory hamangy azy ao anatin'ny Nofy Jesosy. Na Nofy ozy izy nahita lehilahy anankiray mijoro alavidavitra ozy izy io lehilahy io dia tsy fantatra ozy izy le olona. Na ny endriny ara ozy izy tsy hitako tsara. Mifoka sigara ozy izy. Ny tian'ny Tompo nampiseho azy dia momba ny sigara. Zany hoe ho an'ny olona izay mifoka sigara. Dia hitanony io lehilahy anankiray io zany mitsangana mifoka sigara. Dia ny zavatra nahagaga ozy izy dia rehefa misintona an'le setroka zany le olona. Dia hitanao rehefa ohatra ka hoe raha mahita olona mifoka sigara ianao dia avy mitsoka an'le setroka izy zany ao ambavany ino ilay zanako iny setroka ino ozy izy nipetaka amin'ny farany sigara iny ihany ary hatrao ambavan'le olona. Dia hitanao fa iny setroka ohatra ny fotsifotsy gris iny zany hony biby izy iny. Biby mipetaka lavalava ozy izy ohatra ny dity ary tena maharikoriko ozy izy mijery ny pozin'ilay biby ozy izy parazita ozy izy le biby.
mifikitra ozy izy amin'ny vavan'le olona ary hita mihitsy hoe iny setroka lava be iny atrany amin'ny vavan'le olona, atrany anatin'le olona, ao anatin'ny vatan'le olona zany. De miraikitra avy any amin'iny farany sigara iny de mitarozaka zany, miditra any am-bavan'iny olona iny fa biby izy fa tsy setroka. Ary ny lokony de mitovy lokony amin'iny setroka, ohatrany gris fotsifotsy iny ary maharikoriko be ozy izy ilay biby misy tanany ohatrany hoe ifikirany zany le biby amin'ny vavan'le olona any anatin'ny vatan'le olona any. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra nomeny Tompo amin'izany sigara izany dia hoy ny Tompo hoe vakio ny ao amin'ny Joba 1:7 ny 2:12 ka hatramin'ny 7:10 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny vavolombelona dia ivoahan'ny setroka tahaka ny avy amin'ny vilany mangotraka na amin'ny fandrahoana. Ny fofonainy mampirehitra arina ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany. Amen. Io tenin'Andriamanitra io no namen'ny Tompo ho an'izay olona rehetra mpifoka sigara na iza izany. Zany hoe setroka zany tahaka ny amin'ny vilany mangotraka no mivoaka avy ao amin'ny vavoron'ny olona izay mifoka sigara, ary ny fofonainy mirehitra arina. Izay le lokon'le biby hitany zanako anatin'ny nofy tovy amin'ny lokona arina ne reny setroka sigara ireny. De hoy toy an'le tenin'Andriamanitra manao hoe ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany. Ry havana, tena mila mitandrina isika. Mainy ao anatin'ny vavon'le olona mifoka sigara. Erahantsika mahalala tena zava-doza ary manimba mihitsy ny sigara sy ny toaka koa moa izany. Tena mila miala amin'ny sigara ianao tompoko, raha ohatra ka mifoka sigara ianao, satria mbola fitiavan'ny Tompo anao no ananarana ianao amin'izao fotoana izao. Izay rehetra atao trano de tsy mifoka sigara, fa ny Tompo no nameany io afatra io ho ampitaina ho amin'izay olona mifoka sigara avy amin'ny alalan'ny zanako. Ka isaorantsika Jesosy ny amin'izany. Maherezy ianao tompoko, aoka hiala mihitsy amin'ny fifohana sigara. Mangataka anao aho na iza ianao, manana havana na manana namana mifoka sigara dia zara ho azy izao fijoroana vavolombelona izao, satria anampy ny hafa ianao, anavitra fanahin'ny hafa ianao. Ny fijoroana vavolombelona faharoa dia ny teny nataon'ny Tompo tamin'ny Zanakolahy. Indray andro ny Zanakolahy raha hivavaka, satria efa zatra zany ny ankizy atao trano mahana fotoana hiaonana amin'i Jesosy. De nandeha izy niakatra tany amin'ny chambrany andeha hivavaka. De tamin'izay fotoana izay izy no nivita ny fivavahany, de hoy izy miantso anahy, raha hivavaka tao amin'ny chambre koa ozy izy de nipetraka teo ambony fandriana ozy izy hivavaka. De nanomboka mivavaka ozy izy, de nare feo mafy be ozy izy ny teny hoe à genoux. Tonga ozy izy dia gropaka, tonga de nandoalika. Ry havana, Jesosy Tompo mahafantatra fa rehefa ho avintsika hanatrika azy de ho avy izy eo amintsika raha manaja azy isika. Izay na tonga an Jesosy ny teny mafy tamin'ilay Zanakolahy, ary eno zao mihitsy le teny mafy, teny hoe à genoux, zany hoe mandole. Militsika mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra, mame voninahitra azy. Indraindray tsika rehefa mivavaka de kamo mandoalika, indraindray eo ambony fandriana fotsiny no mivavaka de vita iny de matory. Tsy eken'i Jesosy zany ry havana. Mila niajany Jesosy. Ny teny nomeny amin'izany fijoroana vavolombelona izany, izay izy tonga ny teny tamin'ny Zanakolahy izany dia ao amin'ny Filipiana 2:10 sy ny 1:11 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany,
na ny any ambanin'ny tany sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amena. Mampaherenao atompoko. Andohalika, iankohaka eo anatrehan'Andriamanitra satria izay no ilain'i Jesosy ho ataontsika. Mila antsika ny tompo anaja anazy, anaja an'Andriamanitra satria didy nomeny antsika io teny io. Ny lohalika rehetra na iza isika araka ny tenin'Andriamanitra dia ilaina isika andohalika anome voninahitra azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany dia raha ho azy rery ihany. Aleluia, aleluia, amen.